Iarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo na tratra indray izao Alahady amin'ny volana Febroary izao. Iombona isika ho amin'ny fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra eto an-tempoliny ary ao anatin'izany indrindra dia mibanjina ny loha hevitra vaovao isika manao hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Koa andeha ary sika ry havana hitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra ho iraintsika ny hira faneva miverena amin'ny fitiavana voalohany. Ho an'izay malala an'Andriamanitra sady voanjo masina ho aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy ho fiderana ny anaran'Andriamanitra dia andeha raha antsika mamaky ny salamo izay efa voalahatra. Iombona amin'ny mpanao salamo ary sika ny amin'izany fiderana izany manao hoe Jehovah, efa nasianao soa ny mpanomponao araka ny teninao. Ampianary fahafantarana tsara ny fahalalanao, fa matoky ny didinao aho, fony tsy mbola azo pahoriana aho dia nania sy
fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho sady tsara ianao ny mpanao ny tsara ampianaro any didinao namoron-dainga amelezana ny priare amin'ny foky rehetra no hitandremako ny didinao matavy tahaka ny menaka ny fony fa izao kosa dia ny lalanao no iravoravoako soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao ny lalan'ny vavanao dia mahatsara mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy sy omby arivo amen. dia sika riavana iombona ao anatin'ny vavaka tafatoetra ny fonay Andriamanitra ankehitriny noho ny amin'ny teninao izay naharianao anay miazona anay ary mampiorina anay mandrakariva tsaroanay mandrakariva tokoa fa ianao ilay Andriamanitra tsara mpanao ny tsara mpanisoa ary mampianatra anay mandrakariva indreto izay fiangonanao ankehitriny miaraka misaotra sy midera ny anaranao noho ny amin'ny tombonandro avelomana noho ny amin'ny famondram-po sy ny fahasalamana ny hery sy ny tanjaka mbola ahafahanay mijoro eny amin'izao volana Febroary izao ahafahanay indray miaraka mandinika ny teninao Tompo malalo iravoravo aminao mandrakariva izay noho ny amin'ny fifaliana entin'ny teninao aty aminay ary irinay Andriamanitra ny mbola iasanao mandrakariva eo amin'ny fiainanay eo amin'ny fanomponay mba hitanay ny voninahitrao sy ny fahatsaranao ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanjaka ankehitriny no anaovanay izany vavaka izany amen. Petraka ianareo ry havana. Tonga eo amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika manasa ny ankizy sy ny tanora rehetra hitsangana hanao ny hira izay efa voalahatra. Jesu Christi, Domnul
Jesu Christi avutrai, avimba iterana, Isai pianatra, Ianu Ritze sotubuo, Ianu Ritze sotubuo, Fanifunai, Fanifunai, Edinami iterana. Ivavaka isika. Jesosy tompo zokinay io. Misaotra anao izay ankehitriny fa mpampianatra endry tokoa ianao. Mampianatra anay mandrakariva ny didinao. Misaotra anao izay noho ianao izay manoro hevitra anay nitarika anay mba hanananay fahombiazana eo amin'ny asa, eo amin'ny fianarana izay ataonay. Misaotra anao izay ry tompo malalo ary miano anay ry Jesosy zoko be fity. Amen. Petraka ianareo. Miaraba ny ankizy sy ny tanora rehetra ary manasa anareo hamaky ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Luka toko 5 ny andininy 4 sy ny 5. Luka toko 5 ny andininy 4 sy ny 5. Izao no hamaky ny andinin'ilay 4 tapany 2 fa ianareo kosa hamaky ny andininy 5. Ovakitsika ry zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mandrosoany amin'ny lalina dia alatsao ny aratinareo azona azandrano. Amen. Misy tantara anankiray ry havana mifanaraka amin'izany soratra masina izany no angalatsika fampianarana indray ny amin'ity andran'io ity. Tany avarabaratry ny nosy tany no niseho ny tantara. Tantara raisina avy amin'ny ankizy mpianatra eny amin'ny anjery manontolo. Nisy ankizy roalahy, efa tanora moa izany, Ilova sy Lama no anarany. Izy ireo dia mianatra teny amin'ny université. Milaza ho samy efampiny izy ireo ary mivavaka isaky ny Alahady. Tao amin'ny fiangonana izay nivavahan'izy ireo dia nikaroka hevitra trano mpitarika tao am-piangonana mba hisintomana ny ankizy tsy hamonjy ny zoma mahafinaritra ka namorona alim-piderana mahafinaritra ny fiangonana. Tao anatin'izay indrindra dia nanentana ny tanora rehetra tao am-piangonana ny mpitarika izany sampana tao am-piangonana izany mba hamonjy io alim-piderana mahafinaritra io. Anisan'ny nahare izany teny izany Ilova sy Lama. Dia rehefa ao an-trano izy ireo satria mipetraka amin'ireny campus universitaire ireny, dia miresaka hoe andao isika sy alahy hoy Ilova mba hamonjy io fotoana io. Rehefa miresaka izany anefa Ilova dia manaka valy foana i Lama hoe izaho mbola mianatra, izaho mbola manao famerenan-desona ary izaho mbola be ny zavatra ataoko. Tena mikaroka fahombiazana mandrakariva i Lama no anton'izay fialan-tsininy izay. Ilova nefa dia nazoto namonjy io fiaraha-mivavaka io. Nefa rehefa tonga ny fanadinana izay anadinana ny mpianatra teny amin'ny université dia tsara lavitra mihoatra noho ny vokatra azon'ny Lova ny an'ny Lama. Dia ity tantara tamin'ny Petera Luka ity dia ny ahitantsika ny amin'ny tantaran'ny Petera. I Petera dia nikely aina fatratra ny amin'ny asany mba hazony fahombiazana.
fa hitantsika ny amin'izao tantara izao hoe Andriamanitra no miantoka ny fahombiazan'ny olombelona. Tsy hoe izay miasa fatratra rehetra no mahita fahombiazana, fa izay rehetra miaraka amin'ny Tompo sy mankatony baikony no mahita izany fahombiazana izany. Koa ho antsika ankizy sy ny tanora ary ny amin'ny tenin'Andriamanitra teo hoe arotsay amin'ny lalana aratinareo dia izao, enohy ny baikon'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Misy rosoa lalindalina amin'ny fanompona, fa ny tsy fanjariana misy eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fianarantsika, eo amin'ny asantsika dia ho tonga fahasoavana izany rehefa manaiky ny baikon'ny Tompo mandrakariva isika, dia arsika hivavaka. Jesosy Tompo malala anay io, ampianaro izay mba ho ankatony baikonao, mba hiroso lalindalina kokoa ny amin'ny fanompona izay efa ndraisinay sy ny ekenay aty am-piangonana. Amin'ny anaran'i Jesosy ny vavanay, amen. Andesika hitsangana hanao ny hira izay efa voalahatra. Hivavaka isika Tompoko, raha i masina indrindro fifaliana ho anay hatrany ny misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao be voninahitra. Raha io hovakina ny teninao izao ka mangataka amin'ny fanahinao masina izahay mba hameno anay sy hitarika anay, ka ny mpamaky ny teny tsy handiso izany, ny mpiaino mba ho mpiaino mpankatoa, ary ianao Andriamanitra ny endry lela mpanomponao izay hitondra ny hafatrao mba tsy hisy ho voalaza afa-tsy ny sitraponao rery ihany, ka tena ho fiainanay tokoa ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, amen. Iaraka maksian'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Genesisy 5:10, atomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe: aza matahotra ry Abrahama, izao no ampinganao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Ary hoy Abrahama: Jehovah Tompo, inona nomenao ahy fa izao mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka, ary ny ho tompony ahy dia ilay Eliezera avy any Damaskosy. Ary hoy koa Abrahama: indro izao tsy ho nomenao farandimby, ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no andova. Ary indro ny tenin'i Jehovah tonga taminy hoe: tsy handovanao izany, fa izay aterakao dia izy no handovanao. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe: jereo angely lanitra ka isaon-kintana raha mahisa azy ianao. Dia hoy izy taminy: ho tahaka izany ny taranakao. Ary nino an Jehovah izy ka dia nisainy ho fahamarinana izany. Ho tohizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina.
ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Lioka toko 5:1 ka hatramin'ny 1:20 ary ho faranantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 4:13 ka hatramin'ny 15. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha ny fanizina taminy ny vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farian'ny Genesarety Jesosy ary nahita sambo kely roa nijanona teo atsisin'ny farihy izy. Fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany dia mipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana zan-drano. Fa Simona namaly ka nanao hoe, Tompoko, mandritry ny alina no efa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be dia be izy ka efa nisitritra ny aratony, ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenony ny sambo kely roa ka efa saiky niletika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany dia niankohaka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Fa talanjony izy sy izay rehetra teo aminy noho ny habean'ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy John, zanak' Zebedio, izay niombotra raha tamin'ny Simona. Dia hoy izy tamin'ny Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely ny teo amin'ny tanety izy dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka ny Jesosy. Fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazahoany Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova dia efa foana ny finoana ary efa tsinotsinona ny teny fikasana. Fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Koa finoana no andivana mba ho araky ny fahasoavana, ahatoa ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra, tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany, fa ho an'izay amin'ny finoany Abrahama koa dia ilay razantsika rehetra. Araky ny voasoratra hoe, nataoko ho renin'ny firenena maro ianao, teo anatrehan'izay ninony, dia Andriamanitra izay mamelona amin'ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy. Ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza, dia nanantena ihany izy kanino mba ho renin'ny firenena maro araky ny voalaza hoe, ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ohatry ny maty, fa efa tokony ho 100 taona izy sy ny fahafatesan'ny kibony Sara. Ary tsy nianahanany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy, fa nampahereziny finoana ka nanome voninahitra n'Andriamanitra. Ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa. Dia nisainy fahamarinana izany, nefa tsy ho azy ihany no nanoratana fa nisaina ho azy izany, fa ho antsika izay anisana izany koa dia isika izay mino ilay nanangana ny Jesosy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Amen. Ataontsika eo am-pitsanganana ny hira
FFPM alarina fahaefatra ny andinin'ny fahatelo sy ny fahaefatra 7 petraka amin'ny fiangonana Fjkm Fitiavana. Jesosy malalo miterahanao zahay fiangonanao, mankalaza anao zahay noho ny fitiavanao anay, noho ny fahasoavanao aminay. Ary te miherana zany tononkira-pana zany zay de mankalaza anao noho ny fariponao taminay, ka naharetanao nandona varavarana teo amin'ny fonay nandritra n'izay fotoana naharitra zay. Ary ianao ihany mbola namindra fo taminay nikasika ny fonay, ka nanapahanay hevitra hampandroso anao. Misaotra-pamonjy eo, misaotra-pamonjy eo. Mametraka zay mbola fatra-panda anao eo amban'izany fahasoavanao zany. Ary teo anay fiangonana meo anay ny teny ampiorenana ny finoana zay nomenao anay zao vavaka zao de ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ao amin'ny Genesis 5:10. Tian'ny tompo ho saintsika fiangonana ny hoe mampiorona mino ny tenin'Andriamanitra, mampiorona ny mino ny tenin'Andriamanitra. Am'izany ny fahamarinana voalohany omen'ny tompo antsika dia zao hoe ny tenin'Andriamanitra manome fanantenana. Ny tenin'Andriamanitra manome fanantenana. Tsy misy olona afaka mivelona tsy manana fanantenana zany avana. Saingy ny akamaroan'ny fanantenan'ny olona dia fanantenana bokady.
fa eto ny zavatra ambarany soratra masina amintsika voalohany hoe Andriamanitra manome fanantenana. Genesis 5:10 raha antsika mamaky ry havana amin'ny anaran'i Jesosy ny 1:1. Ary rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehova tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama, zaho no hampinganao sy valipity lehibe indrindra ho anao. Zaho no hampinganao sy valipity lehibe indrindra ho anao. Tsy fampanantenana pokaty, satria fanantenana ambarany tenin'Andriamanitra ry havanao. Ary miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Inona moa no atao hoe fanantenana ry? Fanantenana ry havana dia fanantenana zavatra ilaina na fanantenana na zavatra mety hahasoa nefa zavatra tsy mbola hita. Zay le fanantenana, manantena zavatra tsy mbola hita. Teny fampanantenana anankiroa na toky anankiroa nomeny Jehovah ny Abrahama eto ry havana. Voalohany indrindra hoe zaho no hampinga anao, zaho no hampinga anao, zaho no hampinga. Fantatsika tsara natao hampinga bouclier fiarovana. Zany no ilain'ny Abrahama eto ry havana, mila hampinga izy. Satria raha ny tantaram-piainan'ny Abrahama eto dia avy nandresy mpanjaka vitsivitsy maromaro izy, izay nanafika azy, nanafika ny nambabo an'i Lota avany. Dia raha nanafaka ny Lota izy izay ny baboina, dia misy izay mpanjaka izay anisan'ny malaza indrindra sy matanjaka indrindra tamin'ireo mpanjaka resahany eto ireo hoe Kedor Lomera zay natahotra vengeance-ny Abrahama, natahotra valifatiny Abrahama. Mazava be zany. Dia fantatry Jehovah io tahotra Abrahama ao am-pony io ry havana. Dia ozy izy Jehovah amin'ny Abrahama manome fanantenana azy, fanantenana zavatra mbola tsy hitany maso. Aza matahotra ry Abrahama, zaho no hampinga anao. Ary izay teny fampanantenana nataony Abrahama tamin'ny raintsika ampino ataony amintsika amin'izao maraina izao hoe zaho no hampinga anao. Mamarana eto Isotry Fitiavana moa zahay ry havana, tsy manao jeritodika an'izay lasa zay, afaka mijoro vavolombelo zay ry havana, fa tena marina rabaky teny taminay. Fa matoa zay afaka mamarana zao fa 17 taona zao, tena hoe Jehovah Jesosy no hampinga anay teto Isotry Fitiavana. Ary misy vitsivitsy aminareo mahafantatra tsara zay tetika tany ananina tany, zay fivoriana tany ananina tany. Ahoana moa nafantarako an'ilay fivoriana? Olona natsoina ivory no mametoko anay pasteur, za natsoro zalava, za tsy tany zay nafantarako nisy fivoriana tamin'ny fotoanandro tany ananina tany. Fa Jesosy no hampinga anay teto ry havana. Jesosy zay nanendra anay teto no hampinga anay teto hoe. Ary tena marina rabaky teny taminay mihitsy le Isaia 54:17 atsika hoe ny fediana rehetra vohomana namelezana anay dia tsy nisy ambena. Zay io tenin'Andriamanitra io. Ary sika rehetra ry havana dia tenenan'ny Tompo amin'izao maraina izao hoe zaho no hampinga anao. Hampinga anao amin'ny vadinao. Oui.
ampinganao amin'ny fianakaviam-badinao oui ampinganao atao fiangonana, ampinganao fiarahamonina, ampinganao ampianarana any am-piasana. Za no ampinganao. Zay ny teny fampanantenana voalohany. Ary ny teny fampanantenana faharoa no mena ny Abrahama, ary mbola menantsika amin'izao maraina izao hoe zaho no valim-pitianao. Wow! Za Jehova no valim-pitianao. Je suis ta récompense. Je suis ta plus grande récompense. Za no valim-pitianao lehibe indrindra. Fantatro ny zavatra ilainao e. Fantatro ny zavatra antenainao e. Bangoky zany aminy hoe za no valim-pitianao lehibe indrindra. Raha misy vehivavy zao manambady lehilahy mpanan-karena, na koa lehilahy manambady vehivavy mpanan-karena, automatika le vehivavy io andovany io lehilahy io. Zay le izy. Zay an'io lehilahy io satria vadiny le lehilahy io dia ho azy. Raha misy manangana zanak'ireo mpivady ireo dia andova azy toy ny valim-piti. Rehefa miteny amintsika Andriamanitra, za no valim-pitianao, za no valim-pitianao lehibe indrindra. Ai ny zavatra rehetra, fa za nge no valim-pitianao lehibe indrindra e. Aloka aloha rehefa manam-potoana nareo jereo hoe efa nitahian'Andriamanitra Abrahama, tena faran'izay nanan-kareny Abrahama, nanana volamena, nanana volafotsy, nanana ondry, amanosy. Fa ozy izy Jehova hoe za no valim-pitianao lehibe indrindra. Fanahy masina ry havana, anokatra ny saintsika, atakarantsika ny amamy zany teny zany. Hoe Jesosy mihitsy no milaza hoe za no valim-pitianao lehibe indrindra. Fa io moa zany Abrahama mandray an'izany hoe za no valim-pitianao lehibe indrindra. Ohatran'ny olombelona rehetra izy ny problème numéro ny Abrahama amin'io fotoana io tsy manan-janaka. Problème numéro ny Abrahama amin'io fotoana io mba te hanatarana ohatran'ny olombelona rehetra. Dia alefy sara an-tsainy Abrahama itenenan'i Jehova hoe za no valim-pitianao lehibe indrindra. Ohatrantsika fiangonana itenenan'i Jesosy za no valim-pitianao lehibe indrindra. Pastera Jesosy, fa aiza aloha zay hovadiko e, aiza zay mba traniko e, aiza zay zao. Nefa teneno hoe za no valim-pitianao lehibe indrindra. Mamindra fo Andriamanitra ravana, comprendre atsika izy. Dia miteny amin'ny Abrahama izy omeko taranaka ianao. Ary miteny amin'ny Abrahama izy hoe omeko tany ianao. Ary miteny an'io teny mahafinaritra izy eo amin'ny 15 hoe jereo angeny lanitra ka isaony kintana raha vao isanao, fa ho tahaka izany ny taranaka. Dia nino an' Jehova i Abrahama ary ny saina ho fahamarinana zany. Ry havanao, ilay Jesosy miteny aminao hoe za ampinganao, ilay Jesosy miteny aminao hoe za no valim-pitianao lehibe indrindra. Izy sy ny rainy no mbola miteny aminao ankehitriny hoe zao raha mahatoky ainao, raha mahatoky ny teny fanantenako ianao, fataro fa za mahay manao mihoatra lavitra no izay heverinao sy angatanao. Ianao miteny hoe za nge ka mila amin'izao Jesosy, za mila an'izao e. Ino ny teny fampanantenako fotsiny, fa za mahay manao mihoatra lavitra no izay heverinao angatanao. Zay ny fahamarinana voalohany hoe Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra manome fanantenana. Fahamarinana faharoa ry havana dia zao. Fahamarinana faharoa dia zao. Ny
tenin'Andriamanitra mampiorina finoana. Ny tenin'Andriamanitra mampiorina finoana. Le finoana eto a dia hoe confiance. Confiance amin'izy, confiance amin'Andriamanitra. Rehefa miteny zany hoe ny tenin'Andriamanitra manome fanantenana, dia mampanantena zavatra tsy mbola hita. Nefa ilaina, nefa maso. Rehefa faharoa indray hoe ny tenin'Andriamanitra mampiorina finoana, mampiorina ka mampaharitra amin'ny confiance amin'Andriamanitra. Jerentsika ny Romanina 4:4. Mbola teny mamy, teny volamena ho antsika izay manana finoana. Io moa zany tsy ho an'izay tsy manana finoana. Romanina 4:20. Rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy, ary na dia efa tsy nisy nanantenana azy, dia nanantena ihany izy kanino mba ho rain'ny firenena maro, araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranaka. Araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranaka. Ry havana, teny amintsika zany tenin'ny soratra masina zany hoe ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza, dia nanantena ihany izy kanino. Samy efa nandalo tamin'izany sika, ary mbola andalo amin'izany tsika. Meny fanamasina antsika io teny io amin'izay fotoana izay hoe na dia efa tsy nisy nanantenana intsony aza, dia mbola nanantena ihany izy ka nino. Inona moa dika le hoe nino? Natoka le tenin'Andriamanitra. Natoka le tenin'Andriamanitra. Zay le izy. Andriamanitra tsy ohatran'ny olombelona. Andriamanitra tsy ohatran'ny mpanao politika. Fa zay tenin'Andriamanitra dia efaina. Andriamanitra tsy olona ka handangy. Ka na dia hoe efa tsy nisy nanantenana intsony aza dia nananteny Abrahama, satria natoka an'le tenin'Andriamanitra izy. Ary ny tanan'Andriamanitra tamin'ny teniny Andriamanitra, tanan'i Abrahama tamin'ny teniny, no azoniny tamin'ny teniny. Ianao fa ny teny hoe jereo ny lanitra ka isao ny kitana raha vao isanao, fa ho tahaka izany ny taranakao. Ny teny ianao Jesosy, tanako amin'ny teninao ianao. Izay le tenin'Andriamanitra omeny antsika ampiorenana finoantsika ry havanao. Tsy fantatry Abrahama zay fomba hoe anatanteran'Andriamanitra zany teny fampanantenana meny tare amin'ny Genesis 10:12, 12 sy 10:12 tare. Fa zao fotsiny zavatra fatana. Tsy misy zavatra azo antoka indrindra ety ambonin'ny tany tahaka an'izany hoe teny omen'Andriamanitra anao manokana izany. Tsisy zavatra azo antoka indrindra tahaka izany ry havana. Ary sokafa amin'ny Baiboly manomboka an'io hoe mitedava teny, mitedava rema isan'andro. Fa azo antoka iny ry havana. Azo antoka iny. Ary mahafaly an'Andriamanitra zany hoe mijery anao zany, ka tena hoe manana an'izany toe-panahy, toe-tsaina hoe miazona an'Andriamanitra, mamatotra an'Andriamanitra amin'le teny fampanantenana izay nomena. Tena mahafaly an'Andriamanitra ny havana. Ary izay ny fomba hampiorenan'ny tenin'Andriamanitra. Finoantsika, le confiance amin'le teny, le confiance amin'Andriamanitra. Fantatsika le tantara samy efa antitra, na i Abrahama na Sara vady, nefa mbola tsy nisy ohatran'iny aza zay fitomboana fanatanterahana le teny fampanantenana, tsy nisy na dia ohatran'iny aza. Kanefa zao ny tenin'Andriamanitra, ny fahafantaran'i Abrahama ny tenin'Andriamanitra, finoany eo amin'ny 7:12 dia hoe Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy. Jereo nge 7:12 hoe
Andriamanitra izay mamelona ny maty. Andriamanitra izay mamelona ny maty. Fantatsika ve zany finoany Abrahama zany? Efa tsajaza Sara, efa maty ny kibony Abrahama. Fa ozy izy ny soratra masina, ary zay ny finoany Abrahama, Andriamanitra mamelona ny maty. Andriamanitra mamelona ny maty. Ary ery amin'ny 4:20 hoe fa ho antsika izay anisany izany keo dia isika izay mino ilay nanangana an Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny maty. Inona moa no mazava-dehibe an'izany ry havana? Ho an'ny finoantsika ampihorenana ny finoantsika. Inona mazava-dehibe an'izany? Abrahama ray ny mino dia natoko teny fampanantenana hoe Andriamanitra manangana ny maty. Mbola ho avy zany. Sika nahita an'io Andriamanitra nanangana an Jesosy tamin'ny maty io ry havana. Tsika saina mino zavatra efa nitranga 2 taona lasa zay. Nefa mbola ohatran'izao ny finoantsika. Ny promesse zay natokiny. Sika nahita an'le réalisation le promesse mbola mianahana ohatran'io antsika menakavy. Mianahantsika raha tsotra fiainana ty fiangonana ty ry havana. Zay. Ary misaotra ny tompo isika ny amin'ny fitiavana itsika. Fa mbola miteny antsika izy amin'izao marain'izao hoe tanao amin'ny manaraka. Rehefa anatina situation hoe tsy misy anantenana intsony, manantena ihany. Ary tano amin'ny tenikao dia za le manangana maty. Efa miporofoiko zany. Ary tena tsangany tamin'ny maty tokoa i Abrahama. Teraka ny Isaka izy, fantatsika zany. Noho ny maty Sara, mbola napakabady an'ny Ketura indray Abrahama, mbola niteraka enina indray Abrahama. Zay le fananganan'Andriamanitra maty ry havana. Ary ninona situationao amin'ny andavanandrom-piainanao ry havana. Rehefa mandalo aloko ny fahafatesana sy ny fahafatesana ianao. Ka hoe tsy misy anantenana intsony aza, manantena ary mino an'io Andriamanitra zay efa nanangana an Jesosy tamin'ny maty io ry havanao. Zay ny fahamarinana faharoa hoe Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra mampiorona finoana. Inona le fahamarinana voalohany? Tenin'Andriamanitra manome fanantenana. Indray mandeha hoe ny tenin'Andriamanitra manome fanantenana. Fahamarinana faharoa hoe ny tenin'Andriamanitra mampiorona finoana. Fahamarinana fahatelo amin'ny Lioka ry havana. Lioka 5. Fahamarinana fahatelo. Ary tiany matoriteny réformé, toriteny feno an'ity toritentsika ty a. Ny tenin'Andriamanitra mampiaikeloka. Ny tenin'Andriamanitra mampiaikeloka. Saika afaka mampianatra tsara hoe manome fiarovana izy, manome fitahina izy, mampanakarena izy. Saika afaka miteny hanao fahagagano ny fiainanao Andriamanitra, fa ny saika ry havanao tsy miteny hoe tenin'Andriamanitra mampiaikeloka. Nefa zay ny votoatin'ny filazantsara. Lioka 5, 9, dia raha tsika mamaky ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa hitan'i Simona Petera zany, dia niankohaka tamin'ny tongotra Jesosy izy ka nanao hoe Tompoko, miala amiko fa olomeloka. Tompoko, miala amiko fa olomeloka. Tena sambatra ianao, sambatra zay amintsika eto am-pianona toriteny. Rehefa vita ty toriteny ty, ka misaotra ny tompo hoe misaotra anao any amin'ny teny, ampiorenanao ny finoko, fa zay vao tsapako ny momba hoe olomeloka. Ary tahaka ny Petera amin'ny teny, tena hoe désespéré amin'ny tena koa fa olomeloka. Sambatra ianao ry havanao, sambatra ianao.
zany tian'Andriamanitra ho hita amin'izao maraina izao. Fantatsika tsara ny tantara ry havana. Nanarato nandritra ny alina manontolo ry Petera sy ny namany tsy nahazo na inona na inona rehefa tonga maraina valaka. Fanena tamin'i Jesosy dia arak'ilay 10 minitra teo dia hoe tenenan' Jesosy hoe mandrosoa amin'ny lalina ka alatsao ny aratonareo dia azo azandrano ianareo. Ary tena nahagaga tokoa ilay vokatra ry havana. Satria tena hoe be dia be ny azandrano azo tritra ny mila ho tritra, nisy tritra mihitsy ny arato ary dia hoe sampokely anankiroa aza tsymba lizy fenao lizy ary efa saika lendika. Dia eo Petera mahita an'izany Petera no poussé cri de désespoir. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany, rehefa hitan'ny Simona Petera izany, mahita izy zao fa talohan'izao izy hoe noho ny teninao dia alatsakay ny aratonay, noho ny teninao dia alatsakay ny aratonay. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera zany dia niankohaka tamin'ny tongotry Jesosy ka nanao hoe tompoko miala amiko fa olomeloka. Teo ry havana nahitan'le fahagagana Petera natsiaro fa olomeloka, natsiaro ny tsy fahamarinana. Teo izy no nifanena tamin'Andriamanitra velona ry havana. Ary io toetrany Petera io tsarotsika tsara ny nataony Isaia rehefa fanatrika tamin'Andriamanitra izy tao amin'ny efitra masina indrindra nahitan'le serafima lozako fa lehilahy maloto molotra ary monina eo amin'ny firenena maloto molotra. Zany ny olona mifanena marina amin'Andriamanitra. Nahitan'le fahagagana Petera ry havana. Ny asan'ny Petera mpanarato. Donc vao maika koa fantany hoe spécialité zany fanaratona zany, vao maika hoe azony tsara mampagaga an'le vokatra. Satria olona amin'ny spécialité, amin'ny spécialité no mitranga le izy. Dia lasa sainy Petera, kasihan'ny fanahy Petera. Miala amiko ianao Jesosy fa olomeloka. Miala amiko ianao fa olomeloka. Inona moa mety napetraky ny fanahy tao an-tsainy Petera? Mieritreritra ny vokatra io izy. Rehefa niteny Jesosy makanisy ery amin'ny lalindalina dia alatsao ny arato. Dia hoy izy angamba zao Petera tao an-tsainy sy tao am-pony tao hoe le Andriamanitra nahalala hoe tsy misy trondro be dia be amin'ny fotoana io. Le Andriamanitra izay napititra ireo trondro be dia be ireo tao anatin'le arato ka nila ho tritra le arato. Zany Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra zany, mahay ny zavatra rehetra zany, mahafantatra tsara ny eo ambony Petera. Ary dia natahotra Petera, désespéré Petera. Miala amiko fa olomeloka ianao. Miala amiko fa olomeloka aho. Zafady. Zany ry havana ny tian'ny tompo. Ampiorenana ny finoantsika. Ary tsy amporina ny finoantsika izy raha tsy finoana marina, miainga amin'ny teny nampibebaka ary mampiekeloko atsika ry havana. Hoe elokelantsika mpamonjy. Zany tenin'Andriamanitra zany. Rehefa mijery amin'ny fiangonantsika ry havana dia manontany tena hoe tsika reto isika efa nandre marina ve zany feon'Andriamanitra zany? Fa misoratra masina ry havana, ny olona izay mandre feon'Andriamanitra dia matahotra, torakovitra. Donc jerentsika ny Exodosy 20.
Exodosy toko 20 ny andiny fa 7 sy fa 7 nanome ny didy 10 Andriamanitra dia justorinan'izay no mitranka vaky itsika Exodosy 20 7 7 amin'ny anaran'i Jesosy ary ny olona rehetra nandreny kotrokorana sy ny feon'ny anjomara ary nahita ny helatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka ary no nahita zany ny olona dia torakovotra izy ka nijanona teny lavitra eny dia hoy izy tamin'i Mosesy aoka ihany ianao no hiteny aminay dia hiaino izahay fa az'Andriamanitra no miteny aminay fandrao maty izahay. Firariana ho antsika ry havana dia izao rehefa manamarina ianao misy ninona occasion nanamarina ianao fa hoe tamin'iny indray maky iny tena apingako Jesosy. Rehefa manamarina ianao tena marina mihitsy fa Andriamanitra ny valim-pitiako lehibe indrindra ary nomena ohatran'izao za na nomena ohatran'izao. Rehefa atao anaty situation tsy azo nanantenana intsony ianao kanina ianao dia nahita fahagagana ianao. Firariana ho anao ry havana malalo amin'ny tompo dia anao tahaka ny Petera ianao ahafantatra ny tena toetry ny fonao lalina ary dia hiaiko eo mpandohalena azy eo mpiankofana hoe Jesosy fonjeo aho fa tena olomeloka ho aminao fahasoavan'ny tompo. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra azainay eo. Reto izay mandinika ny tenanay. Manoloana ny afatra aho izay ambara aminay. Izay ambara ho fahamarinana avy aminao. Eny misaotra anao izay ankehitriny. Fa Andriamanitra tia dia tianay tokoa ianao ka maniraka ny mpanomponao hiteny aminay sy resaka ary ilazan'izany fahamarinana zany aminay. Tafapaka aminao ankehitriny ny fanantenanay ary velona izany ankehitriny satria tsy miantehitra amin'ny hazo boboka izahay fa miantehitra amin'Andriamanitra ilay mahatanteraka ny teny fanomezan-toky izay nambarany. Misaotra izay ankehitriny noho ianao izay mikarakara anay amin'ny alalan'ny teninao, mikolokolo anay ka mahatonga anay hiorina amin'izany finoana izany. Tsy ho ketraka izahay satria manana anao ilay Andriamanitra ho ampinga anay, mamonjy ny fanahinay tsy ho reraka ary ilay valim-potia lehibe ho anay tsirairay avy. Ndreto izay Andriamanitra miaika eto anatrianao fa olomeloka ihany. Mila ny famonjenao izay Andriamanitra ka mangataka indrindra ianao ilay Jesosy Kristy tonga mba hamonjy, mba hamelona anay, anangana anay.
fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra ianao, mahafantatra ny ao am-ponay aho ianao, ka indro izay ankehitriny miaiky sy mibaboka eo anatrianao. Tompo malalo, raiso an-tanana ny aminay rehetra, ary avaozy izay fa tena matahotra loatra ny amin'ity fahotana izay mandifotra anay ity. Ko mahatoky indrindra izay ry Andriamanitra rainay eo, fa i Jesosy Kristy ilay nomena ho anay dia afaka indray amonjy anay sy anangana anay ho ao aminao. Koa raiso ankehitriny ny fifonanay ary ilay famindram-ponao izay miampakatra amin'ny rahona sy ny tany no aoka ihany koa aminay tsiraray avy. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovana izany favaka izany. Amen. Ry havana malala, reny tompo ny fifonanao. Koa ho anao izay efa nibebaka teo anatrian'ny tompo, dia raiso ny teny soa mahafaly izay ambarany aminao indray ankehitriny. Mitsangana ry havako. Fa hoy ny soratra masina, ny rano Kristy izay manantitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Amen. Ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary havana, fa voavela ny elikao noho ny anarany masina midera ny tomponao. Sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Teni
sorinao ianao madio kadio iau izao matoky alo tompo azoko ny teninao teny soa mahavaly no omenao aizao mahasasa madio mahavonjy ianao ka matraisy matondra tsara ho antranonao matoky ao tompo azoko ny teninao teny soa mahavaly no omenao aizao Jeso tompo mariao ariakalazanao raisonare sayumeko vola tena ainako matoky ao tompo azoko ny teninao teny soa mahavaly no omenao aizao ry havana malala aokary sika hiaraka anaiky sy hanambara ny finoantsika miaraka amin'ny fiangonana kristiana maneran-tany amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana laharana voalohany mino an'Andriamanitra ratsy tompanao lanitra sy ny tany ao ary mino an' Jesosy Kristy tanalay tokony atao izay nitorotoroana atao nateraka Maria Virginy nijalra navaka Pontius Pilato nombona taminazy fijaliana matakana levina hidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo fiangonana fiainana mandrakizay petraka ianareo ry havana aokisika iombona ao amin'izao vavaka fangatahana izao ry Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka ry Andriamanitra ray mpahary anay indreto izay fiangonana ankehitriny makeo anatrianao amin'ny finoana sy fanantenana amin'Andriamanitra ilay mpanavotra anay ianao tompo no mpiaro anay apinga lehibe ary batery fiarovanao anay tsapanay eo amin'ny fiainanay izany ary tianay ihany koa mbola hiasanao mandrakariva ho fiarovana mafy anay Jesosy malalo matsiaro kely ery ihany izay matsiaro tsinotsinona ihany izay raha tsy miaraka aminao ny irinay Andriamanitra dia efa hialolalana sahady ianao andamany alianay rehetra ianao anamboatra anay ianao eny fa na dia misy ara-milalana amin'ny kotontoana izay tsy maintsy setrainay dia mahatoky izahay fa tahaka izay nitahinao an'i Abrahama no hitahinao anay tsirairay avy ary hamohanao anay tsirairay avy ho mpandresy ihany koa koa andreto izay tompo mitondra ny aminay rehetra eo anatrianao mitondra izay mahavesatra rehetra ho eo atsorokao manana niza moa izay tompo afa-tsy anao rery ihany koa manan-tena izay famonjena avy aminao indreto ihany koa izay tompo mangataka aminao anaro izay
mba hanaiky sy anao ny sitraponao ary tefeo manjakariva ny aminay rehetra mba hatoganay ho velona araka ny toe-panahy araka anao Andriamanitra. Koa ankehitriny izay ry Andriamanitra arainay dia mametraka ny fiainanay sy ny hoavinay rehetra eo am-pelantananao. Ataovy atsy anatinay izany fiainam-pibebahana izany. Ataovy atsy anatinay ny fametrahana ny tokisy eo anatrihanao manjakariva. Dia so malala mametraka feno eo am-pelantananao izay ny fiainam-piangonana. Ianao mahalala ny zavatra misy rehetra. Petraka eo feno eo am-pelantananao ny synôda lehibe izay atrihanay, ny ambaratonga rehetra izay miatrika izany, ny fanapahan-kevitra rehetra izay ho raisina mba ho tena araka ny sitraponao Jesosy Kristy izay lohan'ny fiangonana. Ary angatahanay sahady ianao hiasa andresy lahatra ary hatanteraka izay sitraponao. Fa ny asa rehetra eto amin'izao fiangonana misy anay izao ihany koa Tompo dia ankininay mba ho lavrary araka ny sitraponao ary mba hisehoany ny voninahitra ao mandrakariva. Petraka eo am-pelantananao Tompo ny fikasana tsara rehetra ny amin'ny ana-mariana izao jobily izao. Ianao Tompo no angatahanay, ameno anay ary andresy lahatra anay ny amin'izany asa izany. Dia ny herinandro atrihanay Tompo no avinay rehetra dia ankininay aminao, fa ianao ihany no angatahanay ho aminay mandrakariva. Sitraka ry Andriamanitra arainay ny manao izany vavaka izany ho amboara iray ary ampiombona izany amin'ilay nampianarinao anay manao hoe zainay ao izay ny an-danitra famasinanao ho tonga ane ny fanjakanao atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay no izay nasaza ao anay ary mamelany elokay tahaka namilanay izay mieloka taminay aza mitondra anay amin'ny fagapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sinery ary voninahitra mandrakizay. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Fanentanana mahakasika ny jobily fisotrondronon'ny mpitandrina raha maholo miasa lofo mivady. Mampatsiahy antsika fa amin'ny heriny anio izany hoe ny Alahady 14 Febroary no hitondranam-bavaka ny diakôna sy ny loholona rehetra ny fandimby teto Isotry Fitiavana. Ny fara fisoratana anarana dia rapitso alatsinainy. Samy hisalotra ny akanjo mpanompoany avokoa ny diakôna sy ny loholona amin'ny heriny anio. Ny fahatongavana dia amin'ny 10 ora sasany maraina ao amin'ny akany. Faharoa, mampatsiahy ihany koa ny Alahady ny mpandray ny fanasan'ny tompo ho tanterahana ny 20 Febroary ho avy izao. Afaka misoratra anarana avokoa isika rehetra ry havana izay mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra eto Isotry Fitiavana. Azo atao ny misafidy ora isehoany na amin'ny 9 ora sasany na amin'ny 12 ora arak'izay mety amintsika. Ny fara fisoratana anarana dia nalatsinainy 20 Febroary. Marina fa ny fotoam-pankalazana rehetra dia misy fakana sary miaraka amin'ny mpitandrina sy fanolorana sertifika. Azontsika atao ny manao komandiny sary eo an-tokotanim-piangonana. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Miarahaba ny fiangonana pastera manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy dia mamaly ny fiangonana hoe amen. Miverina kely amina teboka anankiray tamin'ny raharaham-piangonana mba ho feno ny fanazavana ry havana. Manana fikambana ny mpitendry zava-maneno isika Fjkm Isotry Fitiavana. Manana sika ary mandray anjara tsara araka ny afantarantsika sy ahitantsika azy zany fikambanana izany. Fa rehefa miteny sika hoe amin'ny sabotsy 20 février amin'ny 3 dia irosoa amin'ny fanendrena mpiandraikitra dia zao ny dikan'izany ry havana. Ampiasa kely teny fampiasa ty Madagasikara sy any Afrika. Tao dia tao mihitsy le fikambanany zava-maneno
fa afindra avy amin'ny informel ho amin'ny formel. Afindra avy amin'ny informel ho amin'ny formel. Ina dikan'izany? Raha manontany anareo zao hoe ay fa misy fikambanana mitendry zavamaneno tao fa nanao jobily ary zareo tamin'ny fotoanandro nanao fankalazana dia antaniko nareo izany président zavamaneno. Dia mety misy anarana ho tonga aminareo ihany. Fa raha antaniko nareo izany secrétaire, raha antaniko nareo izany trésorier, tsy fantatrareo le anarana satria tsy misy. Dia zay zany hoe informel zay ho afindratsika formel no niafatry ny Fjkm Fjkm mariavana. No niafatry ny Fjkm Fjkm fanamafisana orina, fanatsarana ny zavatra efa misy no ataontsika zany. Iza no voakasika zany? Iza no voakasika zao antso zao? Faran'izay tsotra be ry havana. Eo mpitendry zavamaneno amperinasa efa ao amin'izany fikambanana informel izany. Ao zay efa nandalo teo ary no ny antony mety fotoana ho azy iverenanao izany. Ao zay mbola tsy tao mihitsy ary en particulier mitodika aminareo tanora, zandry, zanaka sy mba hoe te hitendry atao am-piangonana na hoe te hianatra instrument anisan'ny andraikitry le fikambanany zavamaneno koa na mampianatra na mitady fampianarana ho an'ny zanatsika. Zay mba maniry hoe anompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavamaneno. Nafinaritra anay tamin'ity herinandro ity ry havana. Nisy madame nanantona anay tao permanence hoe zanako izy fantatry pasterany zanako fa zao taona possible ve izy amin'izany fahakelezany zany izy manana clavier zay ohatrano afaka makao tena afaka mihitsy ho atompoko ary asaina ampitiavana, asaina antanandro zany. Zay zany antso ho an'ny fiangonana tsy akanavaka ry havana. Ary te hiteny aza raha mba fahafantarana kely no fiainana fikambanana. Ianao angamba raha mety tsy mitendry na ohatran'izany fa mety te hiteny hoe za manana fanomezam-pahasoavana amin'ny resaka logistique, za manana fanomezam-pahasoavana amin'ny archivage, répartition reny mila archivena, répartition reny mila amarona isa, répartition reny mila ampitaina. Tongave manasa ry havana fa asan'Andriamanitra io mitonjobily araka ny fantatsika tompanavozana foana karazana nouveau départ zao ho an'ny fikambanany mpitendry zavamaneno eto amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana ho an'Andriamanitra ireny voninahitra. Amen. Ty ry havana misy kely filazana sy fampahafantarana amin'izao tsika satria efa verina amin'loany ny fiainam-piangonana, fandaminam-piangonana dia amin'ny 9 sy fefany maraina amin'izay isika zany no miditra. Ohatran'ireny talohan'ny confinement reny. Efa voamarika reo angamba fa anisan'ny ezaka fitaizana ny fiangonana dia ny fianarana hira isaky ny alahady maraina dia efa toizantsika zany natao anaty confinement fa mba azahoana mitsimbona reo zandry zanako amin'ny sekoly alahady ry havana dia alohantsika ohatran'ny taloha manomboka amin'ny 9 ora sy fefany maraina. Ataontsika ny hira voalahatra ry havana. Tanteraka aminareo anie nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Sarutrani lalaku sadi mampanai nefani tramonziku
mipetraka amin'ny fiangonana fa afaka manginsika mbola misaotra ny tompo ry havana. Ho an'Andriamanitra velona izay teo ampinga anao sy ho valim-poti lehibe indrindra ho anao, ho azy irery aneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.